Ny tenin'Andriamanitra izay ho resisika ry havana dia hitanareo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5, ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 2, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Amen. Io tenin'Andriamanitra io no raisina akasika vasim-panay sy akasika lesona indray mba hanovozasika hery avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Milohany andiniasika an'izany nefa dia ndeha ho jeresika ity epistily ho an'ny Tesalonianina voalohany ity. Ny epistily ho an'ny Tesalonianina voalohany no epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly. Io no soratany voalohany indrindra. Tesalonika no anaran'ilay tanàna renivohitry Makedonia, faritany Romana tamin'izany fotoan'izany. Dia noteteziny Paoly niaraka tamin'ny Silasy, niaraka tamin'ny Timoty io toerana io. Kanefa tsy afaka nijanona ela tao noho ny fanenjehana nataon'ny Jiosy. Hitasika amin'ny Asany Apôstôly toko 17 andininy 1 ka hatramin'ny 7 zany. Taorinan'izany ihany dia tafahorona ny fiangonana mbola tanora, ny fiangonana tao Tesalonia, ka nabe fanahinany ray aman-drenam-panahy tamin'izany fotoan'izany. Izany dia ny ray namangivangy ity fiangonana any Tesalonika ity, i Timoty, mba ampahery ny kristianina. Ary tamin'izany dia ny Timoty izany no nandre vaovao mahafaly momba ny finoan'ny fiangonana tao Tesalonika i Paoly apôstôly. Fa i Paoly apôstôly tamin'ny fotoana io dia tany Korinto izy, ka eniny fa naharitra tamin'ny finoana izy ireo ary dia nafaly ny ray aman-dreny am-panahy Paoly apôstôly izany. Noho izany dia tany Korinto nanoratan'ny Paoly apôstôly ity epistily ity. Tamin'ny andron'ny Gaio gouvernoura tao Akaia tamin'izany fotoan'izany, araka mbola lazan'ny Asany Apôstôly toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 12. Ny votoatin'ity epistily ity dia voalohany, misaotra an'Andriamanitra Paoly no nivokatra tsara avy tamin'ny fitorinany filazany tsara tamin'ny niorenan'ny fiangonana tao Tesalonika. Dia mampahery sy mampirisika azy ireo izy mba aharitra amin'izany sady androso lalina kokoa hatrany amin'ny fiainana kristianina. Taratasin'ny ray aman-dreny am-panahy ho an'ny zanany ity epistily ity, ka manana toerana lehibe ato ny fampianarana, indrindra fa ny amin'ny fiavian'ny Jesosy Tompo fanondroany izay niazona ny sain'ny kristianina voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly, ary dia nibanjina an'io mafy ry zareo. Koa satria ho tonga tampoka izany fotoan'izany dia tokony hiomana amin'ny fitondrantena mendrika ny mpino kristianina rehetra fa ho avy ny Tompo. Eo amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 20 dia misy fananarana sy fanaovam-beloma. Ary ao anatin'izany no misy an'ity andiny soratra masitra izay novakiana tamintsika teo hoe fantaro ny zavatra rehetra
azony mafy zay sara fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ny fandraisana nyity soratra masina ity dia hoe toa hoe mahazo manao ny zavatra rehetra izay tiany ny tsirairay. Kanefa tsy zany eto, tsy mety raha tsy manam-pahalalana soratra masina aloha. Ary zany no mitariky fa tokony hianatra hanana fahazavan-tsay, mianatra ny tenin'Andriamanitra, ny mpino kristianina. Ary mila mianatra isika mpianatra Jesosy satria tsy hita mampianatra Jesosy antsika mpino kristianina raha tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia tokony ianarana amin'ny alalan'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra, fanomezan'ny saina. Ka io saina nomen'Andriamanitra io no entina mikaroka sy mamantatra. Hoy Paoly apôstôly, fa izahay manana ny sain'i Kristy, ka iny saina mahay mandinika iny sy mamantatra iny dia saina manaiky an'Andriamanitra ka afaka manivana ny tsara sy ny ratsy. Hoe ity tsara, ity ratsy. Fantaro ny zavatra rehetra. Mila mijery aloha, mamantatra ny zavatra rehetra. Aoka zava-tsara tsy manao ny zavatra rehetra zay misy sanatria, na tonga de magnano fampiarana avy hatrany, ka na de ratsy aza de tao. Tsia, tsy zany. Na hoe andramana daholo ny zavatra rehetra de fantatry hoe ty tsara, ty ratsy. Tsia, tsy zany. Fa fantarina fotsiny aloha, ka manao fanadiadiana, manao famakafakana ao anatin'izany. Ka izay hitanao fa ratsy dia tsy atao, tsy raisina, satria zava-doza ny seho raha manao zany zavatra ratsy zany ianao. Fa izay hitanao fa tsara ihany de io no hazonina, tehirizina, ary io no ataovy. Ary de tao fiainana mihitsy amin'ny zavatra rehetra zany. Ka ny zavatra tsara efa hitanao de io no tanterahina ho fiainana, ho fampandrosoana ny fiainana ihany koa. Raha tsy mahavita an'izany ianao ry kristianina dia mitovitovy amin'olon'izao tontolo zao ihany. Mitovy fisainana sy fanao amin'izao tontolo zao, satria tsy mba mampiasa ilay saina nomen'Andriamanitra na mamantatra ny zavatra rehetra ireny, fa tonga dia mihinana mambolona noho ny fakantahaka, noho ny hoe io indray no lamody, io indray no malaza. Ka na de zavatra hita aza fa ratsy satria lamody dia alain-tahaka avokoa. Hoy ny apôstôly Paoly, izaho tsy manaiky andevozin-javatra na inona, fa ny zavatra rehetra dia azoko atao. Ary zany no ilazany eto hoe fantaro aloha ny zavatra rehetra. Aoka ao an-tsaina amin'izany, rehefa mianatra ianao, rehefa mikaroka ianao, rehefa mamantatra ny zavatra ianao, de hitanao fa tsara de zay no ataovy, satria zany mendrika amin'ny maha-kristiana, zany mendrika ny voninahitran'Andriamanitra, zany koa no ataovy hanompoanao ho fanompoanao an'Andriamanitra, ka mampandroso anao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra zany. Tena mety ity, io zany tehiriziko ka azoniko. Fa rehefa hitanao fa ratsy ary nampahalalàn'Andriamanitra anao fa ratsy, indrindra ny fanahin'Andriamanitra zay mitoetra ao anao, ao anatinao,
fa tsy mety zany dia ajanony ialao tanteraka. Vanim-potoana ilana olona mahay mamantatra ny zavatra rehetra ity vanim-potoana misy asika ity. Vanim-potoana ilana olona mahira saina sy manampinoana amin' Jesosy tahaka zany ity vanim-potoana misy asika ity. Hoy zao ny apôstôly, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo zao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo zao sahady izy. Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no misy an'izany. Ny mamantatra ny zavatra rehetra zany dia manaraka ny fisainan'ireo apôstôly. Zany hoe aza mino ny fanahy rehetra, aza mino ny zavatra rehetra. Mety misy zavatra mitranga eny, mety misy milaza fa nitenenan'Andriamanitra manokana, mety misy nampanaovin'Andriamanitra zavatra manokana ka mavita fahagagana. Fantaro ny zavatra rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Aza mino ny fanahy rehetra, fantaro na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Ny fanahy avy amin'Andriamanitra dia manaiky an' Jesosy ho tonga nofo. Ny tantaram-piainan'i Jesosy Tompo manontolo dia ikeny avokoa, fa tsy misy ataony hoe nefa na hoe saingy, tsy misy anampiana, tsy misy analana ny amin'ny tantaran'i Jesosy, fa dia ekena sotra ampinoana ampanetetena zao. Ny maha izy azy an' Jesosy Kristy no ekeny arak'izay voalaza ny soratra masina, satria Jesosy no zanak'Andriamanitra velona tonga teto amin'izao tontolo zao. Ino no nampianatra? Ny mpino kristiana. Ino no namonjy? Ny mpino kristiana. Ary iny no arain'ny mino rehetra ka ny hoe kristiana dia mpanaradia an'i Kristy. Dia iny Jesosy iny no ekeny. Raha manaiky an'izany dia avy amin'Andriamanitra ilay fanahy. Ka fantaro izany, fantaro ny zavatra rehetra, azony zay tsara, mahay mandray, mahay mitahiry, mahay maka ho an'ny tena, ary tazonina izay tsara. Ary io no anamarinana fatanteraka sy marina ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko 5:17 hoe, raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Satria ianao dia mamantatra dia mahita ny tsara, dia mandray ny tsara, ary zay rasy tao aminao dia roaina hiala aminao zany, ary esorin'ilay fanahin'Andriamanitra dia ny fanahy masina ao aminao zany, fa tsy avela ny toetra ao aminao raha manolo-tegna ka mibebaka manompo n'Andriamanitra. Ny tsara mandroaka ny rasy izay toesaina tsy mety tao aminao dia esorin'ny fanahin'Andriamanitra avokoa, sy ny tenin'Andriamanitra hiala aminao zany, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ongotana io tenin'Andriamanitra io ilay fakarasy tao aminao, dia ovany ianao, na dia rasy aza taloha, dia ovany ho tonga amin'ny fahasarana. Efa lasa ny zavatra taloha, avozin'Andriamanitra avokoa ny olona ho tonga vaovao ka manana toe-panahy mamantatra ny zavatra rehetra. Ny mpino kristiana dia mamantatra ny zavatra rehetra saingy sy manandrakandrana hoe ataoko aloha dia ho hitako eo na tsara na rasy. Tsy izany, fa makafakana sy fandiniana tarafina eo amin'ny tenin'Andriamanitra indrindra indrindra. Rehefa hitanareo, rehefa hitanao fa rasy, aza vela hikasika anao akory izany na voapentipentin' izany ianao.
Sy anaovanao fanandramana akory izany fa manjary tafalasaka amin'ny fakaparay sy amin'ny ota tanteraka tandremo tsy hanao izany. Fanadiadiana aloha, famakafakala aloha, fianarana io no atao mamantatra ny zavatra rehetra. Anavasavana ny raviny hono ahitana ny fotony. Ahafantarana hoe ity tsara, ity rasy dia noho ny famakafakana sy fandalina nataonao. Satria ny ankamaroany zavatra rehetra misy eto ambony tany dia hita maso, efa niainan'ny olona, efa nampiasain'ny olona. Ny ataonao dia mamantatra, manao ahoana ny olona efa niaina tamin'ireny zavatra ireny, ka izay tsara dia tehirizo ho anao, ka fadio ny fanao rasy rehetra. Mifady, dikany hoe mifady dia tsy atao, resena ny rasy mba ho tanteraka ny tsara, ary reseho amin'ny soa izany ratsy izany. Amin'ny fagnanaovanao ny tsara zegny entinao mandresy ny rasy. Ny fanao moa dia hoe fomba, dikany hoe fanao fomba, toetra na toetra ratsy. Amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo dia misy zao teny zao amin'ny jaona 7:70, ny mba hiaro azy amin'ny ratsy io no nangatain'ny tompo tamin'Andriamanitra. Eto an-tany isika kristianina mifangaro amin'ny olona jentilisa, tsy mahatakatra sady tsy mahafantatr'olona hoe ahoana miara-miaina amin'ny olona tahaka izany. Saingy manana ny fanahin'ny tompo, ny fanahin'Andriamanitra, ny mpino kristiana, ary igny no mitarika hiala amin'ny fanao ratsy rehetra, mifady amin'ny fanao ratsy rehetra. Ao anatin'izany ny sampy, ny rongony, ny toaka, ny andrakandran'ny tanora rehetra amin'ny ratsy regny tandremo. Fa rehefa voageza sy andevoziny ireny dia tsy afa-miala ao intsony, satria tafaletika lalina any anaty raha ka tsy azo andramaka-andramana io. Ny tsy fahalalana soratra masina dia madiso hevitra, ary mandiso hevitra tanteraka, ka manaiky na dia zavatra hita aza fa rasy, na manao zavatra tsy araka ny soratra masina, raha vao tsy manana ny fahalalana ny soratra masina. Tandremo fa efa voarakitra ato amin'ny soratra masina ny faminaniana avy amin'Andriamanitra, ary ambarana ny soratra masina ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny teny hoe soratra masina irery ihany, ary io no antsika, io no ahafantarantsika maniva ny tsara sy ny rasy. Ny soratra masina irery ihany no ahafantarantsika manivana ny tsara sy ny rasy. Tsy mandray izay hita fa ratsy na fanao ratsy aza. Farany mba ahafahanao mamantatra ny zavatra rehetra dia miazona izay zavatra fantatrao fa tsara. Azony ny tenin'Andriamanitra ka fikiro tsara, ary resaky misy tranga zavatra miseho amin'ny fiainana dia ahoana ny lazain'ny soratra masina, mametra-panontaniana amin'ny soratra masina, ahoana ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia izany no mampianatra anao ho amin'ny fiainana kristiana, sy manoro lalana anao amin'izay ataonao rehefa hifady ny fanao rasy rehetra, rehefa hifady ny rasy rehetra, ary hanatanteraka ny tsara. Dia ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny voninahitra mandrakizay. Amen.